Falimaraba mpakafy fandaharana rehetra tonga eto amin'ny fotoana izay fanarahantsika indray hanomezana ny sakafo ho anareo. Sakafo somary miavaka na dia tsotsotra arany no atolotra anareo anio dia tadidio hatrany fa Ni Nahandro dia miaraka amin'ny CFP Ni. Inona arany ny sakafo izay atolotra anareo androany. Sakafo tsotra kely ary mora hita kely ilay sakafo androany kanefa kosa mora andrahoana ara-pahasalamana tsara. Inona ary izy ity? Ny sosety. Le sosety somary maitsomaitso zao izy ity dia asitsika atody dia rehefa avy eo ataotsika tongolo oignon kely fotsiny izany. Zay le sakafo tena tsotra, tena hoe raha ohatra tia atao hoe arivo farafahalafony sakafona 2 arivo eo zany izy ampy an'olona anankiroa zany ilay sakafo izay atolotra anareo androany. Alaitsika dia voasana le sosety. Atao an'ilay malemilemy tsara reny izy zany fa tsy atao an'ilay mafy Rehefa vita zany izy ity, rehefa avy eo dia horapetsika. Izany hoe sosety rapena izy fa tsy tetitetehana sady tsy andrahoana ela be ihany koa fa atao ohatran'ny endrika lasary izay. Azo alona rano izy rehefa somary maditidity ny tanany dia afaka alona rano fa ity manko mbola tanora be zao dia tsy maninona, tsy tena madity izy zao. Miezaka foana zany chef Ni manao sakafo tsotra mba tonga antsika mahita karazana sakafo fa rehefa kelikely eo dia ho avy indray kosa ny sakafo karazana episy satria anohana andreo namantsika mpanamboatra episy tsika dia araroty aloha izay hoe finanana sakafo tsotra dia tsotra izay aloha hoe tena natoraly be fotsiny izy aloha zany fa tsy mbola asiana karazana hanitra be isan-karazany. Rehefa voavoafatra izay izy dia alaitsika ny rampy dia rapena. Mety foana rehefa rampy rapena zany izy ohatr'izao mety foana rehefa rapy na rapy karaoty io na le rangotina reny ihany koa mety foana zany. Dia ny farany tavela ihany le voaniny, ny farany zany azo ampiasaina ihany fa tsy hoe tsy fihinana akory. Mandrapara voarapitsika ity dia sady anentana foana izay hoe ny centre CFP Ni dia manolotra ny fampianarana cuisine sy pâtisserie dia afaka tonga aty foana nareo mianatra. Efa ara-panjakana zany centre zany dia tokony mandeha aty nareo indrindra ho an'ireo olona maniry hanana an'izany certificat ara-panjakana zany dia afaka manantona anay. Ety akaikin'ny Sacré-Cœur zany misy anay ary ny numéro téléphone zany dia io ambany io ny CFP Ni. Tohizantsika hatrany no mirapy an'izay sosety izay. Ajantsika ity voaniny ity fa tsy maninona dia tohizantsika indray ity iray ity aloha. Rehefa vita zany ny firapenan'ilay sosety dia hokapohantsika ohatry ny anao omelette indray ny atody. Izay indray zany ny anaovantsika ny atody kapohana fotsiny. Io tsy endasina, izany hoe azo atao koa zany ny mahandro atody kapohana atao avy hatrany ao anaty sakafo. Zay zany le fomba firapenana azy. Voasana ivelany izy fa tsy le zaraina roa reny dia amin'izay le voaniny tonga dia afaka alantsika. Vita izy izay dia mety foana zany izay habeny itiavantsika anazy fa mila fotsiny izy hoe rapena.
amin'izany zao ny sosety râpé-ntsika dia miomana indray tsika amin'ny fanaovana ny atody. Ny atody alaitsika indray izy dia kapohana ohatra manao omelette ozy izy asiana sira kely dia avy eo izy kapohana tsotso. Tsy sarotra avy ity, tena sakafo vetivety kely sady ny sosetintsika eto tsy ho atao masaka be mihitsy fa zara fa masaka fotsiny izany izy dia efa mety. Zay dia vita ohatran'ilay manao omelette ireny. Ny tongolo oignon kosa dia tetehantsika atao en julienne. Mety foana izay endriny fa arak'ilay teneniko ilaina foana ny présentation dia ity izany mba ataontsika lavalava ohatran'ilay sosety ihany. Izao izany ilay julienne aminazy moa izany lavalava kely ohatr'izao izy paritaka tsara izany. Zay. Rehefa vita izay dia tonga amin'ny fotoana hoentina mahandro anazy amin'izay tsika zao asiana menaka ao anatin'ny vilany na lapoaly izay andrahoantsika azy asiantsika menaka kely satria tena sautena izy amin'ny ankapobeny fa noho ilay izy le misy rano amin'izay ilay sosety rehefa avy eo dia lasa iny mahatonga anazy somary mangina kely izay. Ny tongolo oignon no alefa voalohany. Amoaka tsiro tsotra ozy izy tena tsy mampiasa épice mihitsy aloha tsika amin'ity herinandro ity fa amin'ny herinandro manaraka izany tsika dia tena hihinana karazana épice kosa satria anohana andreo namantsika izay manana an'izany karazana épice izany. Raha ohatra ka tianao mantamanta ilay sosety dia mbola azo pitsirina koa izany izy ho afaka ilay rano ao anatiny. Fa ny antsika androany avela ho masamasaka kely miaraka amin'ilay rano ihany. Rehefa vita ohatr'izao izany ilay tongolo oignon dia arotsakitsika avy hatrany ilay sosety. Aroarona tsaka izany izay ilay hoe misauté, mbola tsy asiantsika sira fa raha vao asiantsika sira dia mijanona izay feoany manendinendy kely anazy izay. Io ary izao efa manomboka nitady hijanona kely satria misy rano ao anatin'ilay sosety. Tsotra kely mihitsy na dia efa ohatr'izao arany dia efa azo lazaina azo hohanina izany, efa afaka ilay fofony misy mantamanta be izany dia efa afaka. Ampiantsika menaka kely fotsiny Zay. Rehefa hita tonga eo amin'ilay tsiro, ilay hamafiny, tonga eo amin'ilay hamasahana izany tianao dia azo asiana sira amin'izay. Iny sira iny izany ohatrany hoe manampy kely anazy mahandro. Lasa mahandro kely an'ilay sosetintsika izy eto Ary rehefa vita izay dia arotsaka avy hatrany ilay atody nokapohana. Tena tsotra kely mihitsy kapohana tsara fotsiny izy dia ezahantsika ho araraka eo ambonin'ilay sosety eo izy dia afangarongaro ao anatiny ao. Tonga dia miova loko izy, lasa fotsifotsy kely izy.
somary petapetaka izay izy amin'ny voalohany fa rehefa avy eo mivadika fotsy tanteraka ilay atody. Iny izy izao efa mivadika be ilay vadika fotsy tanteraka mihitsy izy fa manjary lasa madididity fotsiny raha vao ohatra mbola tsy mivadika dia la ho hivaingana mihitsy izany ilay atody iny. Efa namany masaka ny sakafontsika androany tsy ampy 10 minitra akory mikarakara azy mamofy azy raha ela noho ny mahandro anazy dia manentana anareo mba hamerina any an-trano. Aza adino ny mandefa ny saran'ny sakafo izay vitanareo alefaso amin'ny compte Facebook Ni Nahandro hoe ity indray ny famerenana izay nataonareo mba hanome fifaliana ho anay zany hampazotana hikarokaroka an'ilay sakafo. Vita izy io ohatr'izao zany ilay sakafontsika. Tsotra kely ozy izy ateo nefa tena matsiro raha ohatra izy avadikintsika lasary dia asiana vinaigre kely na saosy vinaigrette indray izy rehefa vita ohatr'izao dia avy eo asiana lasa salady izy amin'izay fotoan'izay fa tsy ataontsika laoka moa fitentsika anazy hoe roko zany fitentsika anazy dia amin'izao zany izy ataontsika laoka, azo atao entrée koa tsy maninona. Zay zany ilay zay zany ilay sakafo izay nataontsika androany tsotra kely izy 2 ariary dia efa mahavita sakafo atoandron'olona anankiroa dia sosety miaraka amin'ny atody dia mastoma merina dia aza adino fa CFP Ni ozy izy ateo dia mampianatra cuisine sy pâtisserie dia tongava mianatra satria ny fahaizanareo an'izany dia entina afaka ahafahana manana ilay certificat, afaka hamelona ny dossier raha ohatra ny ahoaka hoe te handeha hivoaka ny ivelany ka te hiasa any anaty sambo ihany koa ka mba te hahay an'izany resaka teknika mahandro sy manao gâteau sy mofomamy izany. Izay indray ny fandaharantsika fa dia manantena anareo indray rapitso amin'ny manaraka indray.